Salama daholo androanisika de ndao ndray raha hiresaka ny vaovao izay tena mbola mafana dia mafana amin'izao fotoana itenenantsika izao a tsy inona moa izany fa mahakasika ny andriambavilanitra izay mpanakanto izay manana ny lazany raha ho an'ny mpanakanto malagasy eo amin'ny sehatry ny zavakanto gadona tropicale izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoentiny miakatsehatra amin'ilay hoe Black Nadia na koa Mama Blindé izany Black Nadia izany a nilaza ampahabe maso izy tamin'ity androandroany ity fa nisaraka izy sy olontinya satria hita fa marobe ny zavatra izay tena tsy mampitovy izy ireo eo amin'ny fomba fisainana sy amin'ny fomba fiainana ary indrindra fa lasa ny dirany ray aman-dreny izay vidy kouplandreo izay ka izay no antony nahatonga izay fisaraham-panambadiany izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova trandry ny miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefa ny amsisy tamatatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndawari tamin'ity herinandro ity dia niaina tao anatiny alahelo tanteraka ny mpanakanto Black Nadia satria fantatra ary ny raha mahita fa nodimandry ny mpanakanto Flash B izay isany mpanakanto ankaiky azy raha eo amin'izay resaky ny zavakanto zay satria tsy vitany efa ny ray manajera mo izy ireo tany ampiandohana dia mbola nisy ihany koa ny fiarahamiasa teo amin'ny sy Flash B na dia teo aza ireny resaka disadisa izay mody ny fironina mba hanaovana buzz amin'izay mantsy mba samy malaza ny roatonta tamin'ireny fotoana ireny izay noraisin'olona fa hoe tsy mifankatiahony i Black Nadia sy ny Flash B nefa ireny rehetra ireny dia buzz izay ninona ny fironina mba ahatonga azy roa vavy ireo mba samby tafiditra ao anatin'izay sehatry ny laza izay satria ny manajeran'izy ireo mo olona iray raha teo ka izay no antony nanaovana izy ireo anireny sarisarina ireny fa tsy sanatria akory tena niady izy ireo teo ihany koa ny eo amin'ny lafiny mpamorikiran'izy ireo izay olona anankiray ihany mo ny mpamorikiran'izy ireo tamin'ireny fotoana ireny ka miezaka mitady anirony hira izay tena mba hahatonga an'izay buzz zay mba ho lasa tena zavatra realite iainana amin'ny fiainana andavanandro izany hoe tahaka anireny tena miady ireny tokoa izy roa vavy ireo nefa ny ao ambadika ny kamera dia mifanaraka tsara izy roa vavy ireo ary mifanorohevitra sy mifampitsimbina amin'ny fiainana andavanandro tahaka anireny olona ampiraha vavy ireny hatrany vantany vonaheny fa nodimandry anefa i Flash B dia taitra sy talanjona ny Black Nadia ary ketraka tanteraka ny tenany satria i Flash B dia raisy ny toy ny zandry ny piraitampo raha ny filazan'izy ireo hatrany ary izay raha teo moa ny tena fitondran'izy ireo amin'izay hoe zoky sy zandry zay kananeho ny alahelo ny mahakasika any fahalasana ny Flash B zay ny mpanakanto Black Nadia nilaza tao amin'ny pejiny tao fa veloma zandriko tsy mampindo hoe vonaheny feonao aho il y a 3 jours merci namolavola ny mozika zandriko anjely ny tompo hitsenanao ary mirary fionana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo teo ampanaovana an'ity tournage ity izahay tamin'iny andro omaly no naheny fa lasa nandao anay i raha vavinay Flash B satria dia manana projet iarahana no fanirinay sakaiza izahay telo vavy teto saingy izy tsy salama iny no nahatonga azy somary nisintaka kely anay atao akory fa izay no lahatra mandriam-piadanana ny zandriko ho izy hatrany raha naneo sariny izy telo maraha vavy izany hoe Black Nadia Flash B ary ny kopikole Black Nadia izay mpanakanto Espérance mo izany mazava ho azy izay isany tafiditra ao anatin'izay resaka buzz izay ihany koa mo ny mpanakanto Espérance satria ny ray manajera ihany izy ireo efa hatramin'izay tsy vitany izay fahalasana ny Flash B izay nefa ny nisany nanimba ny fony Black Nadia tamin'ity herinandro ity fa fantatra fa tamin'ity androandroany ity nilaza be mas tao pejiny tao ny Black Nadia fa nisaraka izy sy ilay vady andefo mandriny izay efa hitampoko hitampirenena mo ny zany fankatiavana izay nisy teo amin'izy roa ireo tato anatiny volana vitsivitsy tato ato zay ary maro mo no isany tena faly tamin'izay Black Nadia nanambady zay ary nitsodrano azy ireo mba ho lambana koho ny ankamaroany ireo zay mpankafy an'izany mpanakanto Black Nadia izany raha vantany vao nahita fa tena nanambady amin'izay i Mama Blindé fa tsy célibataire tahaka ny taloha intsony
samy nanonofy avy koa ny rehetra na ny mpanakanto blaky na dia tena aza dia tena mba nanonofy fa ho mandrakizay ny azo roa mivady ireo akory nefa fa izay ilay tsy anjara fa maharary araky ny hirany blaky na dia izay hatrany nisaraka tsy misy naratra toy ny banga ny fanaikitra izy roa mivady reto tamin'ity androandroany ity araky ny fanambarana izay nataony blaky na dia tao ampejiny tao hatrany efa ela no niaritra ho izy ary efa maro ireo zavatra izay noezahana no leferina fa tamin'ity ndray mitoraka ity kosa dia tsy zaka intsony satria lasa idiran'ny fianakaviana avokoa ny fianatokantranony izy mivady roa ireto amin'ilay fanomezana siosion-dresaka sy ny maro hafa any zanakan'izy ireo zay ho izy hatrany ary ny raha nahita fa efa nanao projet goavana izahay mivady izay isany projet amina resaka fitadiavam-bola amin'izay mantsy mba ho tena mafiorina ny video couple nay ho izy blaky na dia hatrany no izay projet izay no nahatonga anilay hoe H&B izay projet izay iarahan'izy mivady reto ary am'izao fotoana izao raha teo raha tena hanao an'izay projet resaka varotra izay ny mora indrindra hanaovana an'izay dia ny ao amin'ny tambazotra sosialy Facebook ao no hanaovana an'izay satria ao no tena ahitavana client BDB izay misehatra amin'izay fividianana sy ny fivarotana entam-barotra isan-karazany izay ka izay no nahatonga any blaky na dia izay nanambara tamin'ny fomba ofisialy aniny vadiny iny tao amin'ny pejiny tao sy ireny matetika mahakasary etsy roa ireny amin'izay hoe resaka video couple an'izy ireo izay hita fa tena tapa-kevitra raha vehivavy matoa namoaka aniny vadin-defo mandriny iny tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny pejiny sy tany amin'ny compte Facebook ny isan-karazany tany satria tiany iny vadiny iny ary matoa niaraka izy ireo dia mazava ho azy fa nisy ny fifankatiavana teo amin'izy roa tonta ireo ka taitra sy talanjona ny rehetra raha vantany vao nahita any blaky na dia tena nitomany ary ontsy an-dranomasy tanteraka nitavany iray manontolo raha vantany vao nanambara amin'ny fomba ofisialy an'izany fisaraham-panambadinina nisy sy ny olo tiany izany satria marary izany misaraka amin'ny olo tiana izany nefa akory mo atao izay ilay nandaharany ao ambony an'izay fiarahan'izy ireo zay ka tsy maintsy nisaraka ny afarany ary aleo raha teo moa misaraka mbola velona fa tsy faty no isarahana sanatria velively ka na dia marary aza dia tsy maintsy miezaka miaritra hatrany ny andriambavilanitra blaky na dia amin'izao olana ara-pitiavana izay mahazo azy amin'izao fotoana izao ary hita fa tena nalahelo tanteraka ny tenany ary ao anatiny izay antsona hoe cœur blessé izay tanteraka mo ny mpanakanto blaky na dia amin'izao fotoana izao ary tsy vitsy ireo olona izay nankahery azy manoloana an'izay olana izay mianjady aminy amin'izao fotoana izao zay satria mafy dia mafy izany misaraka amin'olo tiana izany izy amintsika moa izany no tsy marary rehefa misaraka amin'olo tiana izay fa amin'ny mahaolombelona mitafinofo amandra ary amin'ny mahaolombelona manana fo fa tsy sanatria fo vato akory na fo vika tsy mahay marary fa fon'olombelona dia isany mba mahay marary ihany ka rary ny sitsiny raha toaka nitomany ny gogogo ny mpanakanto blaky na dia tao amin'ny pejiny tao amin'ny fanambarana ofisialy an'izay fisaraham-panambadiny nisy sy ny olona tiany izay ka dia mankahery ny blaky na dia izay vety amin'ny watawata gasy amin'izao olana lehibe izay mianjady amin'izao fa mahereza ianao ranabavy ataovy toy ny sambalala mainandro io tsy azo androany dia ivereno raha ampitso matoa ianareo zay nisaraka dia tsy anjarany ianareo zay fa mbola misy ny anjaranao any hoany azakivy fa ny anjaranao tsy olany tsy misy olona lany zara izany eto ambonin'ny tany izay sy zay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany am'sisy tao watawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa